Zay fa ianao Jehova efa nanao izay sitrako ny fonao. Dia nibetain'izy ireo zao ka natsipiny tany anatin'ny ranomasina ary dia nitsahatra ny fitsafoan'ny ranomasina dia natahotra ny Jehova indrindra ireo olon'ireo ka namono zavatra atao fanatitra ho an'i Jehova sady ny foaly. Amen. Ray masonao mana masinanay ny tenanao. Amen. Tantara ve tsy efa fantatsika? Fa misy tantara mitovy amin'io izay natrehan'i Jesosy atsy amin'ny filazantsara atsy. Tsy haiko na any amin'ny Luka 9 angamba izy izay fa tsy ho vakiantsika intsony. Mitovy ilay tantara. Samy any ambony ranomasina. Toy izy koa? Samy ratsy ny andro. Toy izy? Samy nirahan'Andriamanitra na i Jesosy na i Jona tamin'ny nampianarako amin'ity tamin'ny fiangonana anankiray moa dia nisy ny teny samy manomboka mijiny ianarana. Tsy maninona fa mitovy ihany izany. Dia mbola misy adinonareo samy nahita tory na i Jona na i Jesosy. Fa miditra amin'ny mahasamihafa azy amin'izay, Jesosy nahita tory satria vita ilay asan'Andriamanitra tamin'iny andro iny, ka naratsy ary ny andro, milamina tsara ny torimason'i Jesosy. Fa ny Jona nahita tory any ambanin'ny ranomasina kalina an'ilay sambo mihitsy mitsoaka an'Andriamanitra. Fa zao ny olana. Iza moa ny tokony mpanao dinidinika? Iza ny mpanao dinidinika? Mpanompon'Andriamanitra fa eto mivadika amin'ny mpanao dinidinika. Olona zao tontolo zao manontany. Ary ianao miesona. Ny olona ato efa hoe atsoiny Andriamanina. Nataony ty razo tsara. Jona no azo. Avy eo amin'izay masiny ianao. Lazao aminay momba anao. Iza ny anaranao? Aiza nareo mipetraka? Firenena inona ianao? Taiza ianao? Mivadika ilay tantara. Olona tsy tokony mpanao dinidinika ny lasa nanao dinidinika. Ary ilay ndraitsika ataon'ny olona an'izany fa nganareo tsy efa mpiandry. Nganareo tsy bavaky ny RPVM. Te anontany izany hoe fa inona ty tsy afaka ty? Tangany tana izay tsy afaka eto. Nisy nanangana ihany Ianao tokony hanao dinidinika, izy mivadika indray, ianao indray natao dinidinika. Ary nefa ran'ilay izy Jona tafavoaka ny sambo, fa ny tany amin'i Jesosy tafidrivotra ny tsahatra. Inona ny tianao? Tafavoaka? Sa mampitsahatra ny tafidrivotra? Fa tsy maintsy makany amin'ilay sitrapon'Andriamanitra. Zao nitanjaka ny fiangonana FPVM. Ny FPVM dia hoe isika tsy maintsy mifototra amin'ny asa-pifoazana. Ty mpanompon'Andriamanitra anankiray ity, Jesosy io, hanao asan'Andriamanitra rapitso any amin'ny fiangonana. Talata ny andro. Fa zao raha ohatra Jesosy mahita vola amin'ilay andehanako moto, dia makany Raha tsy mahita amin'ilay lasantsy, tsy makany Jesosy. Tonga ny larobia maraina, sady nahazo lasantsy, mahazo sakafo, mahazo ny rehetrarehetra. Tokony andehanao an'ilay asa zany sa tsy tokony? Tokony sa tsy tokony? Teny ampovoany niova ny programa. Jesosy amin'ny heriny amanonitra. Io tsika. Ary io ilay bebahana. Eny ary ndana hozy Jesosy fa tsy maninona. Zao ndray ara hozy Jesosy tongava ndray ary sabotsy marainy. Ianao nge ny tompona andraiki trany. Ampianary ny olona manaova portaporta. Lahady mampivavaka ianao, mbandroany ianao. Eny Jesosy. Narobe ihany ny Bernard lahady maraina foana izy voatonga. Avy eo amin'izay rehefa avy eo vitsy kely ny ao am-piangonana. Sara ve misy tsatoka sa blokazy? Tena mafy zany Io ny takian Jesosy bebahana. Fa nakamaroantsika.
Izay no mampalahelo an' Jesosy. Anontanianareo fotsiny aho izy Jesosy, fa ilay zavatra teneniko tsy arahanareo akory. Malahelo izy, tena malahelo izy. Tena malahelo izy. Anontaniana fotsiny fa tsy arahana. Iry mba henao natao an'izany. Marary zany. Ka raha miresaka aminao Jesosy androany, ataovy ilay asa. Raha mba misy zavatra takiny aminao, ataovy. Mampalahelo amin'i Jesosy ny amin'ny resaka fijangajangana hita manahirana. Mpanompon'Andriamanitra vehivavy ray miaraka amin'ny lehilahy 3 dia mbola tsy bebaka ihany ve? Iandry aretina. Ary io mafantatra daholo hitsy riva dia aloha nga hoany fa samy itenena ny tompo. Ihany arako. Izay marina. Araka ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra teo mangetaeta fibebahana ny ianao vao mahazo an'ilay famelan-keloka. Ary tsy maintsy misy ny fotoana hoe miova ny fiainanao. Afinaritra na tonga saina na ny tenin'ny paster José Alain teo, ny zavatra maimbo no hitangorona ny lalimanga maloto. Dia ianao ve? Tsy mamarikiriko anao ve zany? Ary ny tena olana verany atsika raha toizany, verany amin'ny afo be zanga ny tena olana, very raha toizany io lalana io. Tena very. Jereo ve ilay akaikinareo? Tsy mampalahelo ve raha io ny tavela? Io akaikinareo sa hoe alao hitaniavany ihany izy? Zay ilay famonjenako. Nantsontsika ho amin'ny famonjena ary dia misy nantsona ho amin'ny asan'Andriamanitra. Fa rehefa tsy mandray anao ko atao anarako. Ny olona koa moa tsy azo terenako. Fa andao tena hiverina amin'i Jesosy tsika ary anisan'ny zavatra tsindriko ny fifamelan-keloka. Mba raisikely ny tanan'ileo akaikinao, mbo raisikely raha mbo mety manahoana ny fahatsapana eo anatin'ny fony sa mbola samboaravoara be ve? Eto anatrehan'reto ray aman-dreny reto zay raha mbaralako azy fa mifona aminareo tena mifona aminareo mihitsy misilifatra ihany ny vavaka indray amin'ilay tao aminay. Za tsy nalala mihitsy ny teneno aho leo akaikinareo hoe andao tsika tsy hiady tsony. Fa nioraka be ny ray fiangonana. Wow! Aika nisy niady tao maleriva. Tabataba po dia ilay olona niady niara-mipetraka. Tonga dia vita ho amin'ny fifamelan-kelokako. Ny anankiray mbola nangaringarika fa velo hoe anakary nafatara paster hoe niady tsika. Fanamasina miasako. Inona ary tianao vita fifanasana tapitra zay hoe makany amin'ilay olona. Iza? Ay anao, za tsy andray anao. Zanao tonga dia vita teo am-piangonana teo. Io nge tsotra fotsiny ny Jesosy zany tsotra hoe mamelany hely ny tapitra diniko zay zany no izy. Fa so ihany Jesosy. Fa mamindra fo amintsika. Mampalahelo mahita mpianakavy ny finoana tsy mifampiresaka. Ray tokantrano tsy mifampiarahaba. Mety aminareo ve ianareo zanak'ireo, dadanareo ary matory amin'ny hevitra hafa, mamanareo ary amin'ny hevitra hafa, dia tsisy ampihavana mihitsy ve? Dia ianareo ve tsy malahelo? Ataovy ilay asan'Andriamanitra. Na amin'ny tena re tsisy idiranao zany, zazakely ianao, ataovy foana. Fa ho antsika ray aman-dreny koa, izay. Fa marary fo ny zaza noho ny ditra ataon'ny ray aman-dreny. Ndeha hivavaka isika ry havana. Ozy ilay tononkira hoe nandahoanao ela raiko. Vita 24. Entsika ny sitrapon'Andriamanitra rehetra dia ankatoavy amin'izay ilay izy. Rehefa mibaiko Jesosy dia ataovy. Aza mangatakandro. Izay ny tediavin'i Jesosy raha te hita vokatra isika. Mino fa hifankahitsika afaka andro vitsivitsy hoe misaotra an'i Jesosy ray aman-dreny. Mino
fa maivamaivana anatin'ny fo satria hita amin'izay ny lalakaleo akaty dia efa milamina hitsangantsika anao an'izany hidry zany nandahoana hoe la raiko zaho dia te hody any. Sangatsika tanatsika kavana titani rachumana nora sunita naku titani rachumana Tambesara ni utanatawa yarakandualka isike. Tambesara ni utanatawa sabete tiamu kiade fafa rasina saudete tia titamiau raiku malala titamiau raiku malala nora sunita naku titamiau raiku Nora sunita naku vavaksika Jesosy Andriamanitra velona ianao Andriamanitra miteny ianao fa efa impiry moa ianao no nananatra anay fa mafy lohana izay sady mpivadika mampalahelo anao zany Jesosy miresaka aminay ianao fa tsy mankatoa zay te ahita vokatra zay kanefa ny teninao Jesosy tsy arahanay ary miady hevitra zay amin'ny fanarahana n'izany teninao zany nefa izay te ahita valim-bavaka mitsiriritra ny sasany zay sambatra izy fafanginy Jesosy kanefa rehefa mamangy ianao Jesosy dia tsy mankatoa zay io no tena ifonanay aminao Jesosy ary mamelany eloka sy mamindra-fo aminay Jesosy impiry ianao no nananatra anay amin'izany fitsangatsangana zany fa mahaditra zay Jesosy tena mahaditra mihitsy any ka manome tsiny ianao ary mamelany eloka Jesosy sakaizany ny aretina satria tsy mankatoa Jesosy ary na efa misy valim-bavaka mandondona mivantana zao ary tsy mino ane zay Jesosy tena tsy mino ka dia tena mifona mihitsy ny Jesosy fa manomboka ety kosa raha mety ianao manao voady manao fanekena tsy amerina tsony okizay fa tena iova fo amin'izay Jesosy ary fonana aminao Jesosy nanaovana kitoto ny asanao ny ranirana anay fa mangatakandro foana tsy mba mavita mivavaka ho an'ny ondry tsy miforotra tsy manao sakrifisy Jesosy dia malahelo mihitsy ka rehefa mahita ny fitandreman'ny hafa miroborobo dia hoe fa ahoana ara zany tena ifonanay aminao Jesosy fa raha mba mety ianao fiangana vaovao indray andia zay
iova, anangana ny rava rehetrarehetra, mbola tsy tara Jesosy ao anatin'izany. Jesosy mamanginy mpanomponao tsirairay avy, atao fantana anatin'ny fony ao anatin'izany. Ity kosa aloha mba tiako bebahanao, ty anankiray ity. Ary raha mino Jesosy fa hijery manokana amin'ny mpanomponao tsirairay avy ianao. Misaotra Jesosy. Za manantena Jesosy fa tsy anarana ianao Jesosy. Indro fa tazako ny sandrinao aho. Mitsotra mba hisakamana re. Mankasitraka anao zay Jesosy ny amin'izany aho. Ho ataonay Jesosy say andininy zany. Voady ataonay aminao Jesosy. Misaotra Jesosy. Amen. Miary hitsangantsika. Ataontsika voady say andininy. Indro fa tazako ny sandrinao. Indro fa tazako ny sandrinao, saretseo tiamo, mitsotra mba hisakabinare, saretseo tiamo. Atsangatsika amin'ny tanatsika kavanana. Titamiaharu rakiumara nora sonita naku. Titamiaharu rakiumara nora. Teraka tokoa ny zana amin'irany zanaka arafana Yesus. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra ireriany. Haleluya. Totsika raha sitraksika ilay ira fikiro mafiny eo ampanaovana ny fanatazana ny fanatitra teto izy atsika arak'izay ihany koa sy famakina izay tokony ho raha vitsivitsy sy izay azo ambara rehetra ao anatin'ny fotoana ny fanatitra. Sotra tompoko. Anankiray ihany ny fanatitra atsika zany kitapo anankiray ihany ny fanatitra atsika androany indray mandeha ihany. Sotra tompoko. Ye, alefantsika aloha ny hira anankiray akoatran'izay dia tiniantsika amin'ny andalana eo ihany fa misy anankiray efa hain'ny rehetra koa eo ambavany rehetra angamba dia apetraka aminareo. Kristi, fai sawan me fizana.
izy mantsitsy ampifinoana, ka ny salasala sendra olana, ka ny afatra apetrako aminao Jesolo itafio. Ivavaka aminy Jesosy anao, fiziany no afaka monjy anao, ka fikiro mavitana ny matoky tsiny anao mariny. Miambena ianao fa ny devoly te masika te hitadiza marapanye, ka mamitaka anao omeny anao avokoa izy rehetra tadia finifonao te taritiny anao ka laladiso mikodana velarania te ananao angatony fanay nampahely anao manasavizany hatanzany finona kana idokidona lai Jesosy tsy ame anao irery, hazambatio petera fizianekany amjerena tao anatokratra no mahery, izy mantsitsy ampifinoana, ka misalasala sendra olana, ka miafatra apetrako aminao anio Jesolo itafio. Jesosy anao, fiziany no afaka monjy anao, ka fikiro mavita ny matoky tsiny anao mariny. Petrako aminao, ny fiainany tsaraka, tsy mba mana masafidy tompo fa maniry indrindrana. Marunya tiaceina Sati maju sejaina Bulan lufu kamalemi tumpoka Tafini erina
tusitumani ulevu na kukua zote chaiti zao fadizawansi ururi tumponi liyankinamina taminau taminau lungai tanpa munzena sitrapuzi luterena tumponya futraina vitana rani utizainata sisi miafinamina fani fasu avanauri tumponu na tuizaua tusitumani ulevu na kukua zote chaiti zao fadizawansi ururi tumponi liyankinamina fadizawansi ururi tumponi liyankinamina. mirabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy misy voady masina vitsivitsy rehetra dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Rakom-pisaorana salamo 7:1 sy 2 20,000 ariary. Misaotra Jesosy tamin'ny tantananao ny fiainanay tamin'ity taona ity, mangataka ao mba hita asa sahaza ho ahy amin'ny taona ho avy, mangataka ao mba ho vita tsara ny tranontsika 4,000 ariary atolotra ho anneny Soarizety. Tsy misy soratra 5,000 ariary. Rakom-pisaorana misaotra Jesosy ny tantanany tsoatran' Jesosy ny tantanany nandritra ny taona 520 sy 2,000 anay Menakavy dia anangana izay mbola rava tsy aminay anenao Jesosy. Rakom-pisaorana ho an'ny dada 10,000 ariary mangatambavaka mba hafanatrany amin'ny asa fanomponan'Andriamanitra, mangatambavaka ho an'ny ankohonana ny vady ny zanaka, ny asa fivelomana, ny fambolena, mba hisy ny fanatrehan'Andriamanitra hatrany. Misaotra Jesosy vola 10,000 ariary. Ary ny tany amin'ny riana voalohany, misaotra Jesosy fa nomenao izao fotoana izao dia apetraka eo ampelantananao ny tohin'ny fianaran'ny tendry, andeha noho ny master 1 sy 2 any France raha sitrakao 20,000 ariary ho an'ny mahantra.
dia atotra ny ray aman-dreny amin'ny fanolorana ny fanatitra. Tsangantsika ny olatra ny fanatitra ho an'Andriamanitra. Voninahitra neo an'Andriamanitra rery ihany. Haleluya. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, enika ny voninahitra rehetra. Amen. Afaka masitrerantsika. Ndresaka momba ny aretina teo i Pasteur Erzoa nampanangatanana izy dia tokony anantena zany zay rehetra voakasika an'izay teo zay fa anasitrana azy ny tompo araka le teny araka le teny zay nambara teo. Dia nambarany teo ihany koa fa isika dia tokony manao zay ampanaovin' Jesosy fa manjary malahelo Jesosy rehefa tsy mampanao an'izay ampanaoviny teneniny zany tsika fa hoe rehefa miteny izy dia tokony arahana. Jesosy tena ohatra antsika ihany. Zay mampatonga ny hoe Andriamanitra tonga nofo an' Jesosy, tonga olona dia matsapa ohatran'ny fahatsapahantsika. Izy aminareo nefa mba hoe nalahelo niteny zavatra taman'olona nareo dia tsy nataon'le olona le zavatra niteneninareo dia nalahelo nareo. Mahakamo reny tena mahakamo. Za tia mba fantatra any zany hoe olona be fitiavana ako. Zany aloha za be fitiavana. Tsisy idirany mitoka tena koa io fa tsy zany mihitsy efa nilozantsika hely zany hoe friariany zany tsy amintsika zany fa be fitiavana dia be fitiavana zany dia ao am-piangonanay misy fotoana zany ohatrany hoe tsy haiko fa araro